Irapantsika rehetra indray tonga sao tanatin'ny fandaharana Orange Sport eto amin'ny page na ny chaîne YouTube izay arahanao amin'izao fotoana izao. Orange Sport moa zany dia fandaharana anankiray isam-bolana izay tondrana anareo ny ambangivanginy zavatra seho rehetra nandritra ny volana ambony iny satria volana vaovao tsika zao dia tamin'ny volana ambony iny zany no omena anareo ka dia indretindray ary aloha ny zavatra niseho tao anatin'izay volana Mai izay. Ny baolina kitra teto toerana no resahantsika voalohany tamin'ny faefatra volana Mai teo dia nampiantso mpanao gazety ny tao amin'ny CFM moa zany dia ireo fivondronan'ny club izay mandrafitra ny Pro League ary ny Orange no sponsorisé-an'io fifanana io zay mahatonga ilay Orange Pro League ka dia tao anatin'izay fiantsonan'ny mpanao gazety izay dia nampafantarina fa hanomboka amin'ny play-off ry zareo dia efa nanomboka teo moa zany fa tamin'izay fotoana indray zay natao hoe hanomboka ny play-off amin'ny 7 volana sy ny 14 volana Mai ny lalao mandroso zany hoe efa tamin'ny telo herinandro roa herinandro lasa zay dia nampafantarina tao ihany koa fa nisy ny fiovana tao anatin'ny fitsipiky ny lalao izany hoe ao anatin'izay play-off zay moa zany efa mivadika système coupe io fifaninana io amin'ilay ma play-off anazy dia élimination directe misy match aller misy match retour ka raha ohatra hoe samy mbola sahalana ny aller na ny retour dia tsy miditra prolongation avy hatrany ilay lalao fa mbola misy lalao fanoteniny atao izay ao anatin'ny 27 ora moa zany mazava ho azy izay fanazavana mendrareo ka dia raha ohatra ka ao anatin'izay mbola misy ny ady sahala dia eo amin'izay vao miditra anatin'ny tir au but avy hatrany nanazavan'izay moa zany tao amin'ny CFM ary nandeha teny ny lalao mandroso miverina 13-14 Mai ary ny 27-28 Mai dia efa hita ihany zany zao fa hoe tsisy conférence sud tafakatra intsony satria dia lavo avokoa ireo tompon-daka ny fifaninanana zany hoe ny tenant du titre ny CFFA lavo ny Adresaya ary nazo ny Coupe de Madagascar indray kosa ny LGK Plus dia lavo ny AS Fanalamanga izay tao anatin'ny lalao mandroso miverina tsy nisy ilay lalao fahatelo moa zany fa dia resy avy hatrany zareo tao anatin'ny cumul de score tsy napozo maro le izy kanefa dia izay zava-misy amin'izao fotoana izao kosa zany dia manjaka ny conférence nord satria dia ekipa efatra mifankalala daholo no anao izany lalao manasadalana izany raha tsy te fotsiny hoe ny Fosa Junior zao iona amin'ny Adresaya samy tao amin'ny nord zareo reo ny AS Fanalamanga kosa dia iona amin'ny Cosfa samy tao amin'ny nord ihany zany hoe reo efatra tao amin'ny conférence nord no miaraka iveriny fandona indray mifankalala loatra ireo ekipa ireo ho hitantsika eo toy an'izay rehetrarehetra izay tao anatin'izay ihany koa no nisy ny fanazavana ny hoe amin'ny faharoa volana Jolay zany no anaovana lalao famarana ny Orange Pro League io izay mbola tsy fantatra moa ny kianja be da be no ny teny hoe sao dia mba tokony atao toy ny tamin'ny herintaona ihany eo amin'ny kianja be an'ny Barea eo Mahamasina mbola tsy hay ny ao amin'ny CFM fa mbola hitantsika eo nanaovana azy fa alao aloha andeha ny fifaninanana amin'izay rehetrarehetra satria mbola ao anatin'ny manasadalana tanteraka isika tao anatin'ny volana Mai iny ihany koa dia nisy fotoana nampiantso ny mpanao gazety ihany koa ny zareo tao amin'ny fédération mahakasika ny prize money ny Barea Tchan io moa niteraka resabe teto amin'ny tambazotra samy nanana ny version zareo na ny fédération na ny mpilalao fa nisy ihany moa maromaro sy raisana tao anatin'izay fotoana izay ary nisy ihany koa mibaiko sy maintsy meniny avy any ambony hoe alao mba omena ny zalahy valika sasarany dia nravina ihany aloha zany satria hatreto aloha tsy ementsony toy an'ilay zany nanao ahoana fa hatreto zany raha fahalalana azy dia nravina ihany izay resaka prize money izay samy nazo ny anjara na ny mpilalao na ny fédération misy ihany koa nefa ny fiondresaka kely na lefan'ireo mpilalao izay nanao ny qualification teto toerana hoe mba ahoana kosa ny anjaranay satria mananjo amin'izany izay nisy taratasy efa navoaka ny zalahy ihany moa le tany nananana tany hoe manao ahoana na manao ahoana fa dia tsy haitsika nytoyany tsy nisy toyany ihany koa sans suite le izy na mety nisy toyany fa tsy navoaka officialy izay le izy prize money resaka ao anatin'izay kitra malagasy zay ihany dia tsara mampafantatra atsika fa dia nampivory hatrany ny mpanao gazety nampiantso hatrany mpanao gazety zareo avy amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra nampafantatra ny resaka fifidianana ny tetiandro fifidianana izay ho ataony zareo satria dia ao anatin'izay fifidianan'izay tokoa manko no alalana indray hoe iza no hitondra ny fédération mandritry ny efatra taona satria efa farana zany aloha zany mandat ny fepitaona hitondrany teo aloha ny izany fédération izany ka ary atao izana atao mangarahara araka ny nambarany zareo izay fifidianana hitranga rehetrarehetra izay manomboka amin'ny volana Jolay
voalohan'ny volana moa zany teny aminjareo ary ny fahefatra ambin'ny folo ny volana oktobra no anaovana ny famaranana izay fifidianana izay zany hoe amoana an'ilay izy no présidentny FMF vaovao. Fantatra ihany koa fa tamin'ny farapara volana mai lasa teo iny dia namoaka taratasy ofisialy taratasy fanambarana ny fédérationna fa dia i Roro Rakotodrabe Romuald Félix indray no hitondra ny Barea CAN, ny Barea A moa zany amin'ny ity taona ity ve mbola tsy hay amin'ny ity manaraka ity ngamba no azontsika hanambarana an'izay satria raha nametra-pialana i Nicolas Dupuis dia be da be ny fiondresaka nandeha teo amin'ny tambazotra teo hoe ianona atao hoe gasy indray atao hoe isika gasy no izy an'izay hoe tia vao kely izay tsy maninona Roro nefa efa ela ihany tao anatin'ny baolina kitra hitantsika tany amin'ny trano izy nisongadina ary ny jeu des îles ihany koa no entiny fa tamin'ity indray mitoraka ity zany dia mibaby anjara toerana maro izy ao anatin'izay rehetrarehetra izay mibaby atidy maro satria eo ny tranona aloha zany raha mbola hotohizany eo ny jeu des îles eo ihany koa nefa ny Barea A izay mavesatra dia mavesatra araka ny tenen'ny olona satria eo ny figérena hoe filaza zay ny expatrié ihany koa be da be ny zavatra miandry anazy fa dia ho hitantsika eo mitohy an'izay rehetrarehetra izay amaranako ny resaka baolina kitra avy atao toerana izay dia zavatra anankiroa toy angamba no mety hoe izay resaka Roro zay be da be ny nanantena niandry any Fabiano Costa ilay assistant ny Eric Rabesandratana tamin'izany fotoan'andro hoe izy no hitondra ny Barea indray be da be mihitsy nefa namoaka hoe io no izy efa ofisialy nefa hafa ihany ny avy amin'ny fédération no mamoaka an'izany hoe ofisialy izany no vaovao fa dia iny moa zany izy Roro no hitondra ny équipe nationale sady efa misy ihany koa ny lalao ionana amin'ny Ghana atsoatsy dia ho hitantsika eo nytoy an'izay ankoatran'izay nisy ihany koa tamin'ireny tranony reny tamin'ny fotoana reny tranona moa zany ilay hoe lasy kolona lasany Algérie saika andeha tsiry sotr'izany dia nisy antsika izay aplalon CFFA teo aloha no lasan'ny USS Camponaise tamin'ny volana mai iny izy vao nanainga zay vao milamina daholo ny rehetrarehetra ary tonga dia titulaire avy hatrany izy nanao passe décisif moa izy fa tsy mbola nafaty baolina mahafinaritra foana ny mahita ny plalao malagasy misongadina eny fa na dia atsy la réunion satria matoa izy mividiana teto ilalao hoany Karama Euro dia mahay izy alohan'ny hidirantsika amin'ny vaovao avy any ivelany ary aloha dia tsara mampafantatra anareo ny tolotra ny OFC izay eto amin'ny Orange moa zany mazava ho azy ny Orange Football Club izay tolotra amin'ny alalan'ny somesy izy io tsy voatery finday misy connexion no ampiasainareo fa dia amin'ny alalan'ny tolotra io mampiditra telonjato ariary nareo dia mampiditra ny dièse 455 dièse dia mahazo vaovao maneran-tany momba ny baolina kitra SMS tonga foana eo aminao izy isaka misy vaovao aleo mamanao an'izay kely raha ohatra tsy afaka mijery zavatra amin'ny connexion ianao YouTube Google sy ny tariny fa mba amin'ny alalan'ny somesy fotsiny ohatra le amin'ny aly iny dia maneno le izy hoe nafaty baoly ihany no findrahany izay mahafinaritra ny tolotra io ary afaka mampiditra foana ianao na ray andro na ho ana herinandro na ho ana ray volana verenako amin'izay ary aloha ny vaovao avy any ivelany satria dia izay hatrany no atao anaty fandarana misy ny avy any ivelany misy ny avy eto toerana ny avy eto toerana foana no anoboantsika anazy ka ny vaovao avy any ivelany indray zao no ataontsika satria dia efa betsaka ihany koa zavatra nitranga nandritra ny volana mai ambony iny raha tsy teny fotsiny ohatra zao hoe lavo ny andrarezina ny tenant du titre tamin'ny Champions League zany hoe ny Real Madrid lavo Manchester City tsy hoe mamofotamandra sanatiavina ho an'ireo mpakafy Real Madrid fa izay ny zava-nisy resa Manchester City izy tamin'ny lalao miverina raha toka ny eritreritra ny olona hoe mbola ho combat be io lalao miverina io lalao mandroso izy no resy satria nisy ny lalao ady sahala nataon'jareo tamin'ny City ray no ray izy raha tsy diso ny fitadidiko teo ny olona ny hevitra hoe favori foana Real Madrid satria City lazaina hoe mafy fa nefa navita ray tsy nefa satria taktika ihany ny Guardiola reny zavatra reny hitantsika moa zany lalao miverina tsy teny hoe firy no firy le izy satria sanatriavina ohatrany hoe mamofotamandry fa mitatitra aminareo fotsiny hoe nisy an'izany tamin'ny volana mai iny tao anatin'izay ihany koa resa be mahakasika ny Lionel Messi sy ilay vakansa kely nataony tany amin'ny Arabie Saoudite tany izay tsy nahafaly zareo tarika ny Paris Saint-Germain teo ihany koa ny tsy fifalian'ny ultra parisiana izay nanantona teny amin'ny trano Neymar ka dia teny hoe mialahy ianao tena mizatra mifamofoa be zany ao Paris ao amin'izao fotoana izao mbola ho hita eo moa mercato izay hitranga satria efa
maraparana ihany koa ny fifaninanana rehetrarehetra ao Eropa ao amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay famarana ny fifaninana ao Eropa izay mihitsy manko dia efa mivoaka tsikelikely daholo zany izao ny champion isaky ny championnat rehetra raha tsy ilaza fotsiny zao ny Liga ohatra zao fototra teo am-pelantanana izay nieritreretra anazy ilay izy fa dia lasa ny Barcelone, Ligue 1 Uber Eats indray kosa dia lasa ny Paris Saint-Germain ny amboara, Bundesliga lasa ny Bayern de Munich, EPL Premier League lasa Manchester City, Serie A lasa ny Naples. Hiditra mercato indray aloha zany zao hiditra amin'ny fenêtre FIFA indray zany zao dia ho hita hoe manao sy manao mety tohin'izay baolina kitra ao Eropa izay. Etsy andaniny iverenako kely resaka Paris Saint-Germain sy mercato anteo efa nisy ihany koa ny fiondresaka nandefa dia natsony Pep Guardiola manokana i Neymar antanina ny heviny hoe manahoana ny heviny fa mety ho alain'ny Pep Guardiola ao Manchester City ve fa dia asa raha iova hevitra tamik'izy. Etsy andany koa Manchester City dia efa mototra Bernardo Silva izay mety ho alain'ny Paris Saint-Germain. Mbola ho hita daholo toy an'izany araka ny teneniko teo anatin'ny mercato izay ho avy tsy ho ela amin'ity fifaninanana ao Eropa ity. Tapitra ihany koa ny fifanarana eo amin'ny Roberto Firmino sy ny Liverpool izay ataoko angamba Mohamed Salah sisa no any trio magique anjanona ao amin'ny Reds amin'izao fotoana izao mety hivadika ihany koa ve izy tsy hay fa dia izay ilay baolina kitra misy fetrany daholo ny zavatra rehetra ihany koa na tsy baolina kitra ankoatran'izay nisy ihany koa ny fanovana mpanazatra tao amin'ny Chelsea izay hitantsika fa nitotongana ambany mihitsy club io amin'izao fotoana izao nisy fotoana nitondran'ny Frank Lampard anazy fa dia resy foana izao kosa indray dia Mauricio Pochettino izay mpanazatra ny PSG teo alohaloha kely teo no hitantana an'ity club any Chelsea ity ho hitantsika aloha zany toy an'izay rehetrarehetra izay fa hivadika kely any amin'ny faraparantsika angamba dia ny zavatra seho tamin'ny farany volana teo satria moa tsika ato anatin'ny YouTube dia aza dononany mikliky kely an'ilay laklosy kely io dia misaboneva amin'ny chaîne satria ahafahanareo mahita ny vaovao rehetrarehetra sy ny vidéo vaovao rehetrarehetra ato anatin'ny chaîne YouTube ny Orange dia izay fa hivadika amin'ilay zavatra fandraisa ny finalan'ny Europa League izay fa fito tao anatin'ny 17 taona zay no nazahoany sevian'ny Europa League rehefa nandresan'ny Roma tao anatin'ny tir au but no raisaray moa zareo fa nitoy tir au but ilay lalao dia resy Roma resy José Mourinho very José Mourinho amin'ity indray mitoraka ity aloha zany fa ny Séville no nibatan'ny amboara dia 7e fois en 17 ans araka ny filaza raha tsy teo fotsiny 2006 izy nazy 2007 2014 2015 2016 2020 ary tamin'ity 2023 ity dia Séville hatrany no nahazo ny Europa League io. Mbola ho avy zany aloha zany super coupe ihany koa satria mbola izy izay hoe ny tompon-dakavari eo na amin'ny tompon-dakavari mbola hoe tsika eto hatrany zay ary ny amaranako ny fandarana aloha amin'ny androany dia mahakasika an'izay José Mourinho zay hatrany satria dia efa kitikity amin'ny PSG ihany koa José Mourinho ka dia ho hitantsika hoe ho any tokoa ve izy hitondra ny taktika tokoa ve izy sa anakory satria PSG manko matetika lalao style offensif kokoa Mourinho nefa défensif kokoa tsy hay hoe hiety amin'ny zareo ve zay rehetrarehetra zay fa ho hitantsika eo toy any amin'ny fandarana manaraka fa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho anareo aloha fa alohan'ny tena naovantsika veloma ho averiko aminareo farany hoe misy nitolotra Orange Football Club izay ahafahantsika mahazo ny vaovaon'ny kitra maneran-tany satria dia mora izy io mora ampiasaina mora vidy dia dièse 455 dièse no ahafahanao miditra ao anatin'ilay izy telonjato ariary monja ny ray andro dia efa azonao daholo vao miditra fotsiny ianao dia efa manaraka an'ilay toromarika io zao fanaovana azy dia izay koa ny anaovako anareo hoe veloma mandram-piona.